Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mitondra vokatsoa ny firaisan-tsaina ao amin'ny Kristy. Rehefa misy ny firaisan-tsaina, arako ny amin'ny asina apôstôly toko faharoa andimy fa enina amby efapolo, vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary dia niray saina isan'andro izy, ka nazotonakeo amin'ny kianjan'ny tempoly, ary namaky mofo tao an-trano, ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsara-po sy fiaraha-miasa mitohy ataon'ny samy olon'i Kristy, araka ny amin'ny asina apôstôly toko faharoa andimy faharoa amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary izy ireo naharitra tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny fiombonana sy ny famakiana mofo ary ny fivavahana, dia miasa amin'ny fomba mahagaga ny tompo. Araka ny amin'ny asina apôstôly toko faharoa andimy fahatelo amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia raiky tahotra ny olona rehetra teo, ary fahagagana sy famantarana maro no nataon'ny apôstôly. Sy ao amin'ny andimy fito amby efapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe: niteran'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra, ary ny olombondrena dia nanampiany tompo isan'andro ho isan'ireo. Azo antoka izany fa mila piarina sisa. Afaka isika raha eo misaotra anao na mibaolana hoe mila miray saina ao amin'ny Kristy zanakao izahay, dia hiasa amin'ny fomba mahagaga eto amin'ny taninay ianao. Esory tompo, ny avonavontonay tsy entana tanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piona tompoko.